Ny zavatra tsy indrindra eto tany dia ny tsy voavonjy, fa ny zavatra tsy fanao izay dia ny voavonjy, nefa tsy mankafy izany. Enonareo ve a? Tsy tian'Andriamanitra ianao hiaritra fahantrano eto tany no ny karazana fahantrano antsoina hoe fahantrano kristianina. Resaka fampianarana izay antsoina hoe manindry ny inona sy manindry ny aonina dia ny manindry midika manohitra ireo pression izay mahazo anao, fa raha tsy manana pression mihitsy ianao manery anao dia tsy ilainy izany ny miezaka. Misy karazan-javatra maro izay ilayntsika fiezahana mafy raha tiantsika marina ny ankafian'ny fiainana izay nahafatezan'i Jesosy omena antsika. Tena afaka miresaka mikasika zavatra zato samihafa mihitsy raha manana fotoana lava eto, fa efatra ihany ny fizarana ananantsika ka ny safidy zavatra vitsy izay veriko fahatrehantsika rehetra amin'ny ankapobeny. Androany te hiresaka aminareo mikasika ny miezaka ny mandresy ny henatra sy ny fanamelohana. Miezaka mandresy ny henatra sy fanamelohana dia mianatra ny fomba fiaina miaraka amin'ny fisainana marina mihoatra ny fisainana fahotana. Mianatra fomba fiaina izay tsy tena fantaranao foana tanteraka mihitsy ny amin'ireo tsy fahaizanao, na ny atosoanao, na ny fahalemenao, na ny tsy fahafanao. Nefa kosa mitombo amin'ny teboka izay ahafahanao mankalaza ny sasany amin'ireo fandresenao, sasany amin'ireo fahombiazanao, dia ny sasany amin'ireo fitombonao. Mba fantatrareo ve fa ny olona tsirairay avy ato dia samy hafa daholo ny fandehanana eo anatrehan'Andriamanitra, samy hafa daholo ny toerana misy antsika fanimpona. Ny sasany aminareo mbola mila mandeha mihoatra kokoa noho ny hafa satria voaingana ianao nandeha teo noho ny sasany. Fa ny vaovao mafaly dia arakaraky ny hijanonanao amin'izany lalanao izany, Andriamanitra anao izany ho isan'ny vita. Satria rehefa miverina izy eo anatin'ny raim-pimaso dia hovaina avokoa isika rehetra, dia tena hovaina tanteraka araka ny endriny. Hebreo 9:1 ny voalazany hoe ko aoka isika androso dia ilaozantsika ho any amin'ny lasany ampitim-pianarana amin'ny Kristy ilay Mesia. Isika tsy hoe te handre afatry ny fitahiana isan-kerinandro izao, toy mandroso ao anatin'ny fahafenona sy fantanterahana ny amin'ny fahamatorana ara-panahy, fa tsy hantehitra indray amin'ny fanorenany fibebahana sy ny fanadinona ny asa maty. Tena izay mihitsy ny resantsika izao androany. Hoy izy hoe aoka isika tsy ho eo amin'ny fanorenana foana ka hoe rehefa manoto isika dia afaka mibebaka dia avy eo mitsoka ireo asa maty. Fantatreo ve hoe inona daholo ireo asa maty? Heloka. Hainareo ve ny atao heloka? Fomba ataontsika mba hiezahana mividy izay tsy mety nataontsika izany. Raha ny fandikan-dalàna aza no efa nesoriny dia ahoana no mbola hitoeranao meloka ihany? Jereo tena fafana lehibe amin'ny sasany aminareo izany. Satria nareo mihevitra fotsiny hoe tsy milazana hoe hitanareo faly sika satria sika manoto. Ny Baiboly milaza fa tokony hisaonana ny fahotana, to manina sy hisaonana ny fahotanao. Fa raha andray alina ny ranomaso ny fifaliana tonga amin'ny maraina, mila miditra amin'izany ianao, miatrika izany, mandresy izany dia mitohy mamela izay aoriana ary miezaka hanatratra izay zavatra eo anoloana, miezaka manatratra mariky ny fahantanterahana. Antenako fa ny olona atao amin'ity trano ity dia mahazo daholo izao. Ary ilaza zavatra nareo tena zavatra sarotra hatrehany izany, satria tena mety ho lasa voafaritry ny fihetseham-pon'ny fanameloana mihitsy ianao. Lazaiko matetika izao kanefa izay ny marina tena tsy nahazo ena mihitsy taloha raha tsy mahatsiaro diso. Dia hitanareo isika ingendrindray lasa mahazo karazana demonian'ny fivavahana ao an-tsaintsika ao, izay mitady hampihevitra antsika fahatsapana ratsy mikasika antsika matetika foana. Zaho izay kankana kely ity, ahoana no anaovanao azy raha ny zanakao no manaotra izany? Tiako ambara ahoana no anaovanareo azy raha manaotra izany ny zanakareo? Nanao fampiarana andray andro mikasika ny izay hoe fa vitako talolo kely ilay izy, ny amin'ny fihebosetany ao amin'ny Baiboly sy ny tatavana Davida nasiana soa izay tavela ao amin'ny taranaka Jenotana sy Saoly. Ka dia nahita ny zanany izy izay miaina anaty lavaka maizina sy manan-kilema koa. Hitanareo tsy olo tia nefa dia zafikely ny mpanjaka taloha ary
afaka niakatra eo amin'ny fitondrana amin'ny fotoana rehetra foana izy noho ny amin'ny fanekena izay nataony Davida sy Jonatana izay tsy nanao hoe ilaiko ny anjarako fa satria izy manan-kilema izay tena mampiseholana izany na fahalemena sy fahadisoana dia nihery tany anaty lavaka maizina atao hoe zo izy amintsika mba maniry ny ainao anaty izao zo izany tsy za aloha aleoko ny any trano tonga lafatra na mitovy amin'izany firy aminareo no misafidy ny tonga lafatra no ny zoy eny ary tena tantara lava izany hoy Davida hoe anisosy hikarakaranao mihitsy dia nihinana teo amin'ny latabatry ny mpanjaka mandra-pahafatiny izy na dia manan-kilemasa ny tongony roa afatra lehibe afaka mihinana eo amin'ny latabatry ny mpanjaka ianao na dia manan-javatra vitsy izay tsy mety eo aminao azy ianao afaka mihinana amin'ny latabatry ny mpanjaka ianao fa mila manana finiavana ny fo ianao ary andray ny sezanao karakara fiaraha-misakafo izay ndray ihany dia teo avoan'ny fampianaranyity afatra ty mihitsy ary zanako nanao tsikerany amin'ny fanaovan'izany dia avy eo hitanareo tsy ohatra tsara mihitsy fa azonareo Kristina andovidiny lafo mba namboarana izao fiainana mahafinaritra zao atsika dia tena niasa dia niasa mafy tena no manjavatra betsaka azonareo an'ilay sakafo dia napetraka teo amin'ny latabatra ny trano fisakafoanana daholo tena lamina sy mahafinaritra tsara dia ndrehetra mbola nijery tele dia hoe avy efa vonina sakafo avy o dia tamiro zareo ary tonga dia nandady hatrany ambany latabatra tany neny tena tsy mendrika nihinana zao sakafo zao zay tena mahafinaritra ianao neny tsara sika zany tena iritsika fotsiny sika mba ho tsara foana fa afaka tonga fotsiny sika dia mihinana ilay sakafo satria izay tsy mendrika ny azo zany sakafo zany izay efa namboarinao any meloha naditra be izay tamin'ity herinandro ity tsy nidiovinay ny tranonay tsy nanary fako akory izay mijery telela be mihitsy izay tsy manao mety mody akory izay neny tena tsy mendrika zaho azonareo ve zany na dia fantatro aza sady hitako daholo foana azy ireo dia nakasika zany dia hoy miala ambany latabatra ao anareo dia mikaraty ary hoany reto sakafo izay namboariko anareo reto ary Andriamanitra ty ilazany sasany aminareo androany hoe miala ambany latabatra ao dia aza mandady ao amin'ny loto tsony anao tahaka ny olona tsy mendrika eo nareo tanareo miana-karazana toetra maro aza Andriamanitra raha mitady olona miana zany na ty aho fantatro fa tsy mendrika zany fa raha omena olona foana ihany zany mila ialatsika izay rehetra asa maty eo dia hoy ianao hoe mahatsiaro meloka ange zao lasika zany zao nge le izy fotoana zao anaovana fanomboana vaovao zany no anaovana zao conférence zao fanomboana vaovao fijery vaovao hijerenjavatra fomba vaovao ieverana fomba vaovao ivelomana amin'ny fiainatsika zao tsy mananafatra zay analareo fihetsem-po hafahafa izay anananao fa lazaiko anareo zao raha mijanona tsy mamesy mamela azy ireo ianao amin'ny fanaovana izay asaina ataonao dia ho lasa alemy amalemy izy ireo ary ao anatin'izany dia mila mianatra manasaraka ny aina amin'ny fanahy ianao izay ataon'ny ten'Andriamanitra ho anao Hebreo 4 manavaka ny aina sy ny fanahy zahay manomboka malalan'Andriamanitra sika inona ny devoly inony sika fahalalana ny tenin'Andriamanitra ka andinika ilay teny ao dia ola izy hoe jaona voalohany toko voalohany 9 raha miaiky ny fahotantsika tokoa isika ka mibebaka ny amin'izany dia matoky sy marina izy marina araka ny natiorany sy ny fanekeny ka mamela ny fahotantsika manadino ny fahadisoantsika sy mitohy manadio atsika ny amin'ny tsy fahamarinantsika rehetra zay rehetra tsy mifanaraka amin'ny tanjony sy ny fanindriny fisainana sy ny asa ny andiny roa manodidina izany andiny favalo manao hoe raha milaza fa tsy nanoto sika dia mamita tena andiny fasiva raha milaza ho tsy nanoto sika dia manohitra ny teniny sika izany ka zao nanoto sika manao tsy mety sika zay no lavatsika an' Jesosy raha afaka isoriko fotsiny zany dia tsy manao diso mihitsy dia tsy mila mpamonjy azy zany fa mitohy mifoana ho antsika eo tananakavan'Andriamanitra izy ataoko fa satria mila zany foana foana sika raha tsy zany sika foana nanao zany matetika za aloha azo tombona manao ianao na tsy ka mbola ino ny fihetsem-poky ihany ave fa izaho matsiaro meloka sandray ho lasa
ny baiboly milaza ao amin'ny apokalipsy 2:12 lay mipanga ny rahalahy resaka momba ny satana zay no antsona azy le mpempanga ny rahalahy dia andeha hiaraka androso amin'ny fotoana ao satria zany dia isan'ny fahalemeko goavana teo amin'ny fiainako zany dia isan'ny toerana tena nanana ny satana fiazonana mafy mihitsy tsy nahatsiarotsara tamiko izany satria raiko efa nanolanahy dia nanamelo tena tsy afaka ny mba hampifaly ndraiko izany mihitsy aho tamin'izay rehetra nataoko dia mbola netiko tamin'ny fifandraisako tamin'Andriamanitra koa izany dia lasotra izao aho zany mila manao zavatra tsara foana tsy maintsy manao tsara dia raha tsy mamaky baiboly mandrindra taona aho dia tsy izany aho tsy izany jery ny olo-kafa rehetra dia mihevitra izay tokony ataoko satria izay no ataon'izy ireo dia izao zany le fatikorotana talohan'ny famonjena tena hoe fatikorotana voavonja zany dia tsy haiko hoe ny zavatra tsy nirindra eto tany dia ny tsy voavonjy fa ny zavatra tsy faharoa zay dia ny voavonjy nefa tsy mankafy izany ianareo ve a tsy tian'Andriamanitra ianao hiaritra fahantrana eto tany ho any karazana fahantrana antsony hoe fahantrana kristianina hoy Jesosy hoe zaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be da be ho amin'ny fahafenona mandra-pitobany ahoana no hankafizanao ny fiainana raha ny tenanao aza tsy tianao akory sasany aminareo mila manao fihavanana amin'ny tenany ary zany dia anao ihany mahavita azy Andriamanitra namorona anao dia mila tsiavinao izay ny fironiny zany akory tsy midika fa tsy manan-javatra tsy mety eo amin'ny tenanao ianao manana ianao fa mila ianaranao no manavaka ny hainao amin'ny ataonao zany zao dia zavatra hitako tao amin'ny tenin'Andriamanitra izay nanafaka tena vomadiny ny atitsaina ny fivavahana ataonany maro satria any tian'Andriamanitra ary noho ny fitiavako an'Andriamanitra tena nitady izay nankasitrahany aya dia tena niezaka mafy ny anatanteraka ny zavatra rehetra fa vao mainka any nanakorotana afaka natoro teny ampandrinana amin'ny planinako aho amin'ny famasinana fa raha vao mipetraka amin'ny tany ny tongotro dia tapitra koa ny planiko dia ohatrany hoe tena mahalala ny zavatra madinika rehetra izay tsy vitako aho azonareo ve zany tsy haiko aloha hoe mihina zao fa efa nanao zavatra vitsy tsy mety akory tamin'ity marain'ity fa ny vaovao mampifaly dia hoe tsy fantatra akory azy zao lay izy tsy fantatra akory zao lay izy satria raha fantatra zany tonga dia mangataka famelana avy hatrany a ho azoko zany dia mandroso indray a dia avy eo koa ilazy hoe fa Andriamanitra melany amin'ireo zavatra izay tsy fantatra akory fa nataoko fantatra Andriamanitra ny fonao fanta ny fonao ary raha te anao marina ianao ka miezaka ianao amin'izany manao izay rehetra afakao ianao hitombona Andriamanitra mahita ny fonao dia izy no nampy anao hiala avy eo misy anao ka hatrany amin'izay tokony isy anao fa raha tsy vitanao no manala ny heloka sy ny henatra ary ny tsiny ampalemenao zany dia tsy handroso mihitsy ianao amen mandresy azy amin'ny alalan'ny ranonjanak'ondry sika efa noroany ilay mpiampangany rahalahy rehefa avy izy ka milaza aminao izay tsy vitanao dia mila fialinao tsy hisy hidiranao ny amin'izany fa efa voavidy aho efa novidiny tamin'ny alalan'ny rano tany aminao a tamin'ny hevitratsinao ary tsy anisany anao intsony a tsy mifaninina intsony za sy anao tsy asany devolo mihitsy miteny hoe inona ny tsy mety aminao fa namasina manafaka anao fa ny devolo no avy mba hanameloka mepanga izy Andriamanitra mahafantatra dia hanandratra anao izy olasainy aminao hoe ho vitanao zany anao ho amin'ny voninahitra makany amin'ny voninahitra izy ary tiany ho amin'ny fahafenona ianao ahoana nandresenao azy amin'ny alalan'ny rano zanak'ondry ny rano zanak'ondry sy ny teny vavolombelonao raha mamaky ny Hebreo ianao zao dia hita fahasamihafanany amin'ny testamenta taloha sy ny vaovao
ary ny fanekena vaovao dia ambony lavitra noho ny taloha izay tsy afaka ampitaina akory aza. Teo ambanin'ny fanekena taloha ny olona dia nomena ny lalàna ny fitsipika fandarana mba ho arahana. Fantatr'Andriamanitra fa tsy ho arak'izany tamina mesany azy fa maninona ny mbola nomeny azy ihany zany mba halalany olona fa mila mpamonjy izy. Dia matetika Andriamanitra namelanao anao adalàna iny ihany fotoana ela dia ela be. Mandra-piteninao hoe Andriamanitra tsy efako tsony ty. Ohatrany hoe tsy fantatro ilay izy. Andriamanitra efa tena niezaka mihitsy fa raha afaka asehonao afotsiny tokony ataoko. Inona ny tokony ataontsika mba hanaovana ny asan'Andriamanitra? Izany no asa izay takian'Andriamanitra aminao, mba hinonao le tokana. Mba hananareo hevitra ve ny hafalian'Andriamanitra rehefa mino izay lazaina ianao mihoatra noho izay hinonao ny fihetsem-ponao. Hatraiza no hamelanao ny fihetsem-ponao lasa Andriamanitra ny fiainanao. Ianao ve mbola hijanona hiondrika amin'ny fihetsem-ponao foana sa ianao ilaza hoe tena tsy mampaninona azy fihetsem-poko satria izany tonga dia lasa avy eo tonga ireny rehefa tsy milaza ianao, lasa indray koa ireny rehefa milaza ianao tsy fantatra mihitsy izay zavatra ataony avy eo. Satria ianao mahatsiaro meloka tsy hoe ianao akory izany na koa hoe mety aminao zavadrehetra dia ianao indray izay. Betsaka ny olona any izay teny hoe karazana fatokorotana tsy mampino mihitsy fa tsy mba mahita ny fahadisoan'olon-kafa izany izy fisaky ny misy diso dia ny tenany ihany. Ka tsy hoe izy ireo mahatsiaro ambony sy mpanamaritena dia midika izany fa marina ao anatrehan'Andriamanitra. Na koa mahatsiaro meloka ianao dia ianao indray koa ny marina. Fa teny aminareo androany raha mahatsiaro meloka ianareo fa ianareo efa tena nibebaka marina any amin'ny fahotanareo dia izany fihetsem-po ao aminao izany dia lainga tanteraka avy any an-davaky ny elo. Satria izany dia tsy mifanaraka amin'ny ten'Andriamanitra. Ary sika dia tokony ianao izany ho filamatra amin'ny fiainantsika raha tsy izany dia mampalahelo tsika. Zao Joyce hatramin'ny oviana izao no andreseko ny fihetsem-poko raha za. Hitanareo vetivety tsy haiko aloha e. Vetivety mety ho ela kokoa noho ny hafa. Tsy ilainareo akory ny fanenany amin'izany. Hafiliana ny fotoana lany izany hatraizany amafiny tsy dia eo mahafilavitra noho izao ataonareo izao angamba. Farafaratsy ny raha manomboka manao ny marina isika dia manao karazana fandrosoana. Voninahitra mankany amin'ny voninahitra tsy kelikely foana ny fanafahany atsika ny amin'ny fahavalontsika. Aza dia tezitra loatra ny amin'izay mety halavira lalana lianao fa mifalia amin'izay halavirany vitanao. Marina e, avy lavitra be aleloia. Zao ny Baiboly dia mampianatra antsika fa ny ten'Andriamanitra dia sabatry ny fanahy. Izany izao dia fiadianao anoherana ny devoly. Nanomboka naniraka olona tamin'ny maraina mba hanandrana vidy sabatra ho hafa teo ihany dia nitsoaka angamba ilay olona. Ka nanapa-kevitra hafa afaka ny mampiasa ny saratsaina masinareo ianareo dia hita izao amin'ny fisehony amin'ny Satana amin'ny tena tranga ara-panahy marina. Sabatra roa lela. Tenin'Andriamanitra toy ny sabatra roa lela manavaka ny aina amin'ny fanahy. Ao amin'ny Efesiana 4:1 ao amin'ny Baiboly mikasika ny fiadiana ara-panahy. Izany dia miresaka mikasika ny fitaovana mampiasa ny sabatry ny fanahy. Ka ny devoly milaza hoe tsy izy ianao, tsy izy ianao. Tsy izy ianao dia ianao koa izany namaly ianao hoe tsy izy tsy izy aho. Dia ny ratsy kokoa aza matetika rehefa mandeha miara-misakafo amin'olo iny isika dia mbola milaza hoe tsy izy tsy izy tsy izy aho. Dia manaiky ny tenin'ny devoly izay rehetra lazainao dia izay mifanaraka aminy. Tsy izy tsy izy tsy izy tsy izy tsy izy tsy izy. Fa ny olona matotra ara-panahy dia milaza hoe ao fa lazaiko anao hoe iza. Tsy mila mandany andro tsony ianao ilaza amiko izay tsy vitako satria fantatro izay tsy vitako amin'io fa fantatro hoe iza moa ao amin'ny fanahy. Fantatro izay tsy vitako ao amin'ny nofo fa fantatro hoe iza aho ao amin'ny fanahy dia izay no izaho fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy aho efa voavela heloka efa voaositra zanak'Andriamanitra efa voavela heloka amen. Efa piray lova amin'ny Kristy aho tsy hoe mahazo izay zavatra tsara satria mendrika izany mahazo izany aho satria mendrika azy izany.
rehefa nanontany davida, misy olona azoko asiana sove amin'ny taranaki jonatana? Izy tsy nanao hoe misy sisa tavela tamin'ny taranaky Saoly ve zay afaka tahiko satria mendrika azy zany, fa hoy izy misy olona azoko asiana sove amin'ny taranaky jonatana satria izy nanao fanekena taminy. Amin'ny Samuela 2:7 zany raha tsy hitanao. Ary mino fa Andriamanitra dia mijery antsika isan'andro manao hoe misy olona afaka tahiko ve noho ny amin'i Jesosy. Hitanao raha manisy ho ny zanako ianao dia manisy ho aho koa. Raha toa tsy voamarika ao aloha Jesosy tsy mila nininy izany. Ka tsisy fitahiana izay atolotra azy zany afa-tsy ny fitahian'Andriamanitra ny zanany ihany. Dia ireo izay nahafatesany, ireo izay naretan'ny fijaliana, ireo izay nandrotsahany rano. Fa misy fiainana ao amin'ny raha, misy hery ao amin'ny raha, dia mila mamaky boky tsara mikasika ny rano Kristy ianao, mila mamaky boky tsara mikasika ny anaran'i Jesosy. Mety mbola tsy any amintsika angam'izany fa nanoratra boky aho eritaona izay antsoina hoe ny teny anarana ny raha. Afaka jerenao amin'ny braonay izany. Fa mila fanavaozana ianao sy fahalalana, fa tsy teny mahazatra izany. Fa manina ny misy olana arivo no mivory miaraka mihaino madama ray tao masika sy miadaladala ary tao mikikika izany. Tiako mba inona no anaovanareo izany? Ny adala ihany manao izany, satria izay lazaiko akory tsy hoe izany mba ilaza zavatra, fa izay lazaiko aminareo dia feno fiainana sy hery, dia manova anareo izany. Anova anareo izany. Mandresy azy sika ny amin'ny teny filazana azy noho ny amin'ny ranjan'akondro. Mila fantatrao ilay hery izay ao amin'ny raha. Rehefa nanomboka no fana tamin'ny fahasimbana izay efa nahazoan'ny Ejipta sy ny Israelita, dia naka ny ranjan'akondro zareo izay voalaza fa nasainana nataony teo amin'ny tolam-baravaran-trano zareo. Ka izay rehetra teo ambanin'izany raha izany dia voavonjy rehefa nandalo ny anjelin'ny fahafatesana. Tsy mila mandeha mivoaka tsontsika izao ka mamono biby indray dia ameno siny rano izany biby izany dia andeha anisy marika amin'ny tranontsika. Isaoran'Andriamanitra afaka mampiasa ilay rahantsika amin'ny finoana. Amin'ny finoana. Andriamanitra ho mamelana noho ny amin'ny rano Kristy. Diovy ny fieritreretako noho ny amin'ny rano Kristy. Asan'ny nofo raha mamaky ny Hebreo ianao. Hoy izy hoe teo ambany fanekena taloha misorona dia mila manao fisoronana foana ho an'ny fahotany olona sy ny fahotany koa, dia mbola tsy navita na nadio ny fisainany mpivavaka izany. Zavatra tsy mety tapitra izany. Sika tsy miaina ambany izany fanekena taloha izany intsony. Fa maky aminareo izay voalazany mikasika ny Kristy aho. Tena manao izay hafaly mihitsy nareo izao. Mampanantena fa ilamindamina amin'ity herinandro ity. Rehefa faly loatra tena mandreraka azy izany any amin'ny farany herinandro, miezaka ny milamina ihany fa tsy mety ilay izy. Hebreo 5:5 Andiny 12 ka hatramin'ny 15. Amin'ny andiny 5 dia miresaka izay nolazaiko teo izany. Le fanomezana fanatitra mitovy averina foana nefa tsy mahadio ny fieritreretan'ny mpivavaka akory. Ny any azonao atao rehefa manota dia miaika eo anatren'Andriamanitra. Dia lasa ho ao amin'izany fahazarana izany foana ianao amin'ny androm-piainanao. Andiny 12 fa izy Kristy niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina indrindra, tsy tamin'ny fahamarinan'ny ranosolana ranjan'akomby izay natao mba hampifandraisana an'Andriamanitra amin'ny olona, fa ny rano ny tenany no nahazoana fahafahana tanteraka sy azo antoka dia fanafahana mandrakizay. Ka raha ny asa kely ny tsy masina sy ny olona tsy madio tamin'ny rano sy ny omby kely miaraka amin'ny laverina tamin'ny fanatitra ny donana dia ampy ho an'ny fanadiovana ny tena. Maika mihoatra lavitra noho izany rano Kristy izay tamin'ny alalan'ny fanahiny mandrakizay, ilay tontolo ny mandrakizay rehefa natolotra ny rany, atraiza lavitra noho izany moa no anadiovana izany ny fieritreretan'ny mpivavaka. Ka raha mahatsiaro meloka ianao ka ny devoly milaza aminao izay tsy vitanao, mibebaka ianao, mangataka amin'Andriamanitra melanao, mifanaraka amin'Andriamanitra, misaotra azy ianao ny fanafahany, dia lazainao ny devoly hoe tsy izy idiranao ny amin'izany.
ka raha miresaka amiko ianao dia andany ny andro fotsiny satria isaky milaza amiko izay tsy vitako ianao dia ilaza aminao ny amiko koa fa iza no za satria efa nosasany dia voadio tamin'ny rano Jesosy Kristy. Marina mika mafy daholy. Amen, 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 amen. Alléluia.